mianatra eo tongotrao. Tonga eo amin'ny fotoanany zazakely sy ny zazamonondraitsika. Mahafinaritra ny fionana e! Andeha ifampiarahaba aloha ary tsika e. Dia rehefa aveo dia hanao lesona. Ao ary, ilay hira manahoana ny arahantsika manao ao aorianan'isa telo. Isa, roa, telo. Manahoana falita fahoana raha vao mahita anao, manahoana ianao. Manahoana tompoko, salama tsara daholo ve ny zazamonono sy ny zazakely? Tonga eo amin'ny fotoana hamerenana lesona ary tsika izao e. Dia izao andao aloha akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso dia hamerina lesontsika. Ao ary, akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso dia hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izahay fa afaka hamerina lesona indray. Ampio izahay mba ho endry tsara, tsy hitabataba fa ho mpankatoa. Misaotra Jesosy io. Amen. Eny ary, andeha ary hanao ny lesona. Efa herinandro fahadimy eny antsika izao e. Herinandro fahadimy. Lohatenin'ny lesona i Boaza tsara fanahy. Ao averina hoe isa, roa, telo. I Boaza tsara fanahy. Tsy anjery ao amin'ny Salamo 34:10. Ange miara-mamerina e. Fa izay mitady an Jehovah kosa dia tsy horon-javatsoa akory. Averina. Fa izay mitady an Jehovah kosa dia tsy horon-javatsoa akory. Lavalava ilay izy fa efa mahay ny zazakely. Efa nianatra nandritra nenay manao fa andao ange averintsika kely ary ny tantara e. Andeverina any amin'ny tanànany any Betlehema i Naomi satria maty ny zanany anankiroa. Dia rehefa nandeha izy dia hozy izy hoe mijanonana ireo roavavy aty fa izaho andeha. Kanjo hozy izy Rota hoe Naomi izaho hanaraka anao fa izaho tsy hijanona eto. Dia hozy izy Naomi tsy mahazo manaraka ahy ianao ka. Dia hozy Rota hoe izaho hiaraka aminao fa izay andehananao rehetrarehetra no andehanako. Dia rehefa hanaraka ahy ianao izany hozy izy Naomi dia andao ary. Dia lasa ary i Naomi sy Rota andeha ho any Betlehema. Nifankatia be izy roa dia lasa izy nandeha nakany Betlehema. Lavitra ny lalan'zareo tena mandeha isan'andro izy dia mandeha lavitra be. Tonga tany amin'ny tanàna anankiray izy any amin'ny tanànan'olona anankiray hoe Boaza. Mpanan-karena be izany Boaza izany. Manana tanimbary be dia be Boaza. Tonga teo tokotanin'ny tranon'ny Boaza i Naomi sy Rota. Tonga tao izy hoe dia ahoana izany sao tsika tsy sakafo? Ahoana izany sao tsika tsy manana sakafo? Dia hozy izy Naomi hoe andana Rota ianao mandeha makany an-tambarin'ny Boaza dia mandana maka vary. Eny ary e. Dia lasa i Rota nitsipina vary tany amin'ny tambarin'ny Boaza. Tsara fana be Boaza. Tiany Boaza be i Rota dia nalainy vady. Mahafinaritra be ange Boaza satria manampy ny olona rehetra manodidina azy izy. Manampy ny olona izy manome sakafo, manome fanomezana, manome vola ho an'izay tsy manana. Tsara fanahy be mihitsy inga Boaza. Dia nahazo fiainana vaovao sy fiadanana vaovao izany i Rota sy Naomi satria nifanena tamin'ny olona tsara fanahy antsoina hoe Boaza. Faly be ange Naomi. Faly be ihany koa ange Rota satria misy olona tsara fanahy.
isika korakizy dia tokony ho tsara fanahy tahaka an'ireo olona nolazain'i Jesosy, tahaka an' Jesosy ihany koa, satria Jesosy dia tsara fanahy, tia manampy ny manodidina azy. Andeha ary isika mba ho tia ny manodidina antsika ihany koa, tahaka ny Boaza, tahaka ny Davida, tahaka ny Jesosy. Nafinaritra be ny tantara andao ary averintsika indray aloha ny lohateny sy ny tsenjery dia efanao velomintsika ao ary ny lohateny i Boaza tsara fanahy, tsy anjery, fa izay mitady an' Jehovah kosa dia tsy horon-javatsoa akory. Salamo 34:10. Eny ary andao akambana indray ary ny tanany dia hivavaka isika. Vavakintsika. Jesosy misaotra anao zahay fa ampianao mandrakariva omenao izay rehetra tadiavinay. Misaotra fa tianay ianao, amin'ny anaranao Jesosy nangatanay vavaka. Amen. Atao hifanao veloma ary ao aorianan'isa 3, isa 2, 3. Tia mifanao veloma, veloma, veloma. Tia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko. Manao ana daholo ry zazaboto salama tsara indray. Eny ary hisaotra an'Andriamanitra foana tsika fa omeny sabata fitsaharana dia afaka miona atao anatin'ity fandaharana ity. Akambany indray ary ny tanany dia ahondrika ny loha, akipy tsara ny maso, hiaraka hivavaka tsika izao. Misaotra indrindra Ray Malalo noho ny fikarakaranao anay, no fandaminanao ny fotoana dia mbola misy sabata fitsaharana iarahana mideranao. Misaotra fa na dia zazaboto azy izahay dia tianao manokana. Omeo fahendreny izay mba mpiaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tanana manampy. Izay indray no arahantsika rehefa avy eo tanana manampy dia misy teny natao ho tadidy indray ao amin'ny obolana 420 manao hoe endre ny asambaran'izay mamindra fo amin'ny ory. Averiko indray endre ny asambaran'izay mamindra fo amin'ny ory. Andao nge hiaraka merina isika isa 2, 3. Endre ny asambaran'izay mamindra fo amin'ny ory. Bravo! Inona indray ary ny lesona ampitaina amintsika ao anatin'ity tantara ity? Arao tsara ary. Miarahaba anareo namako tanora, Tabita no anarako. Izany no anarako amin'ny teny Arameana, fa maro kosa ireo miantso ahy hoe Dorcas. Anarako tamin'ny teny Grika kosa io. Azonareo iantsoana avokoa izany. Hatramin'ny nalalako an'i Jesosy ka na kristianina dia faniriako fatratra ny anampiny hafa tahaka ny nataony. Rehefa misy olona marary mamangy azy mitondra sakafo matetika ary mety ho lamba firakotra mafana koa. Raha mila fanadiovana ny tranony manao izany koa. Mivavaka miaraka amin'izy ireo hatrany ary matetika manao hira mpifaliana mikasika an'i Jesosy ho azy. Mila ny fanampiko ihany koa ny olona mahantra, indrindra fa ny mpitondra tena. Tsy manana vady hanampy azy izy ireo. Tiako ny manjaitra akanjo vaovao azy. Tiako amin'ny fomba manokana ny ankizy, ireo marary na tsy manana ray aman-dreny no tena miaraka amiko matetika. Dia fihiniko mafy izy ireo ary mihaino azy, milaza ny olana mahazo azy koa. Matetika no mampianatra hira azy na manao tantara mikasika an'i Jesosy aminy. Fantatra ankehitriny ny antony nandanian'i Jesosy fotoana hanampiana ny hafa. Raha tena mijery ianao
dia misy hatrany ireo olona mila fanampiana. Tiako mitondra fahasambarana ho an'ny hafa, fa ny tsara indrindra dia mahazo fahasambarana lehibe amin'izany koa. Fotoana ela lasa izay, nisy zavatra mahatalanjona niseho tamiko. Tsy mahafinaritra nefa ny fiandohan'izany. Narary mafy aho, narary loatra ka maty raha nolazaina tamiko, nalahelo mafy ireo namako. Tamin'ny tanàna iray tsy lavitra nisy anay Petera namanay, nisy olona nakazy ho tonga haingana nitomany ireo namako. Nasehon'ny Petera ireo akanjo nozairiko ho azy, nolazainy koa ny nanampiako azy ireo. Mahafinaritra izany nefa mety ho sahirana ihany raha nahare azy ireo nilazan'izany. Nolazaina tamiko fa mivavaka ho ahy Petera. Tadidiko fa tampoka teo nahita ny Petera nitsangana akaiky aho. Taitra tamin'izany aho ka tafapetraka. Nandray ny tanako izy ka nitondra ahy ao amin'ny efitra iray. Maro ireo olona tao nitomany, talanjona nijery any rehetra. Nioraka feno fifaliana izy ireo avy eo. Tsy fantatro mihitsy izay niseho tamin'izay fotoana izay, nefa niparitaka haingana ny resaka mikasika ny fahagagana ary olona maro no mino an'i Jesosy. Sambatra fa nampiasan'ny Petera hamerina ho velona indray Andriamanitra. Mbola maro ireo asa tokony ataoko, fa ny tiako ny mbola hitondra fifaliana sy fahasambarana ho an'ny hafa. Feno fisaorana an'Andriamanitra satria no halavainy ny fotoana hanompoako azy. Amin'ny fofianarafona mandrakariva rakisy namako niara-bako anareo tratry ty sabata mahafinaritra ity, ary manonona mandrakariva koa ny fahasoavan'i Jesosy ho amin'ny ankizy kely rehetra. Ny lohahevitra fahadimy moa izany no iarahantsika mamerina eto araka ny mahazatra. Dia ny lohatenin'izany lohahevitra izany dia manao hoe very fahita indray, very fahita indray. Manana andalan-teny mahafinaritra nomenantsika Jesosy hitantsika izany ao amin'ny Deutéronomie 10:12, Deutéronomie 10:12, manao hoe manompo any Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Donc averiny manompo any Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Deutéronomie 10:12. Tsarovy tokoa rakisy fa afaka manompo an'Andriamanitra isika io n'aiza n'aiza toerana misy antsika, ary izany indrindra ny tiany lohahevitra avy nampitaina tamintsika ka dia andao nge anaraka ny tantaram-pitiavana. Misy fotoana ve rakisy atsapahanao hoe heverin'ny olon-dehibe fa mbola kely loatra ianao? Tianao ve ny mba hamelana izy ireo anao zavatra iray lehibe? Vitanao ve ny manao zavatra tsara iray tena manandanja? Raha eny ny valiteninao dia ho anao mihitsy ity tantara ity. Diboko ny hafaliana ery ange rakisy Jesosy nandeha ho any Jerosalema hamonjy ny Pasika voalohany teo amin'ny fiainana izy. Isan-taona dia nandeha nanao Pasika tany Jerosalema Maria sy Josefa, saingy nijanona tao an-trano foana i Jesosy tamin'izany. Koa ity izany izao no fandehanana voalohany nataony ho any Jerosalema hatramin'ny kely azy. Sahiran-tsaina tamin'ity dia nataon'izy ireo ity anefa ny ray aman-dreniny, fa tsy fantatry Jesosy izany. Tsaroan'izy ireo fa nitady hamono azy Herôda mpanjaka fony izy mbola kely. Nahafinaritra ny Jesosy ny niara nandeha tamin'ireo namany sy ireo zanaky ny mpiray-tam-po tamin'ny ray aman-dreniny. Feno hafaliana avokoa ireo olona marobe nandeha tamin'ilay lalana izay namovoka. Indraindray dia niaraka tamin'ireo vehivavy sy ireo ankizy Jesosy. Indraindray dia niara nandeha tamin'ireo lehilahy tany aoriana izy. Tsy ela dia nanakaiky ny tanàna ireto andian'olona avy any Nazareta ireto.
tamin'izay fotoana izay ny olona rehetra dia nanomboka ny hirahira fanaon'ny olona taloha be sy tena nankafisin'ny olona tokoa. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika eo ao an-tranon'i Jehovah, ny tongotra efa mijoro eo ambavahadinao ry Jerosalema ao. Tsy ela dia nahita toerana hitobiana ilay fianakaviana. Taorian'izay dia nentin'i Maria sy Josefa tany amin'ny tempoly ange Jesosy anatrika ny fanompom-pivavahana fanaterana fanatitra hariva. Dia nanomboka teo dia nangina sy lasa eritreritra lalina ange Jesosy. Izay izy vao nahita zanak'ondry teo ambonin'ny alitara. Rehefa nanatrika amin'ny Pasika toy izany Jesosy dia nanomboka nahatsapa fa nanondro azy ireo biby natao fanatitra ireo. Rehefa nifarana ilay fety lehibe dia nangorona ny entany vahoaka ary nanomboka ny sotranody. Niparitaka eran'ny lalana ireo andian'olona avy any Nazareta. Niara nandeha tamin'ireo vehivavy nitarika teo aloha Maria. Ny ankizy kosa nivezivezy sy niazakazaka teo anelanelan'ireo antokon'olona roa ireo. Tamin'io arivo io anefa, rehefa tonga ny fotoana hamelarana an'ilay, dia niantso an'i Josefa i Maria, hitanao ve Jesosy? Dia lasa aiza ireo niaraka niantso ny tady an'i Jesosy. Saingy tsy hita mihitsy ange Jesosy, efa maizina be mantsy tamin'izay fotoana izay tsy ahafahana mandeha intsony. Ny an'ny azon'izy ireo natao dia ny vavaka, ny ampitsoniny, ny foaingana Maria sy Josefa raha mbola nangiran-dratsy ny andro. Niverina nakany Jerosalema aingana ange izy ireo hitady an'i Jesosy. Nandritra ny tontolon'ny andro izy ireo dia nitady teny amin'ny tsena sy teny amin'ny lalana rehetra tao an-tanàna. Noho ny alina ny andro, mbola tsy hitan'izy ireo foana ange Jesosy. Tsaroan'izy ireo Heroda mpanjaka ratsy fanahy. No tandindomindoza ve Jesosy? Mbola nitady ihany ve izy ireo ny ampitsoniny? Nakany amin'ny tempoly izy ireo no ny farany. Ary nitady azy teny amin'ny andry sy ny vavahady rehetra tao. No ny farany dia ren'izy ireo nge ny feo malefaka Jesosy. Ay Jesosy rehevo nieritreritra ny fomba hahatonga azy ho zanak'ondrin'Andriamanitra. Nijanona tao amin'ny tempoly izy, niezaka nianatra izay azony ny anarany. Teo an-tongotr'ireo mpampianatra no nahitany Josefa sy Maria azy. Anaka, hoy Maria, sady niazakazaka nanatona azy. Nahoana ianao no nanao izao taminay? Nitebiteby fatratra mihitsy ange izahay. Tsy misy toerana izay tsy nalehanay mba hitadiavana anao. Nahoana no nitady ahy ianareo? Hoy angesina ny tany, tsy fantatrareo ve fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko aho? Naseho an'i Jesosy fa tena fantany ny tena rainy marina. Nahatsapa fiadanana sy fahasambarana ery nge Jesosy tao an-tranon'Andriamanitra rakizy. Hitan'i Jesosy ny fahasairan-tsain'i Maria sy Josefa. Tian'izy ireo koa nandeha niherina niaraka tamin'i Maria sy Josefa izy ary tena katoa azy. Mbola tian'Andriamanitra hanohy ny asa fanompoana tao an-tokantranony sy tao amin'ilay trano fandrafetana nandritra ny taona vitsivitsy ange Jesosy. Afaka manompo an'Andriamanitra tokoa isika rakizy n'aiza misy atsika. Ampifaliana no hiara-banantsika tsirairay avy, indrindra fa isika tanora zandry. Lesona fahadimy indray no iarahantsika mamerina anio. Fiaraha-misakafo Pasika, izay ny lohatenintsika. Andeha averintsika ny tsianjery, lavalava ihany le izy. Ary mifalia eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ary ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao ary ny levita izay ao an-tanànanao, mba amin'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izay ao aminao. Deutéronomia 19:20 andininy 2:20. Ny tsianjerintsika dia malaza zavatra be da be. Toy izany ny tantara eto. Nanadio ny tempoly Ezekia. Izay ny lesona tamin'ny herinandro. Ary nanomboka namerina indray ny fiarahana ao anatin'ny fanompom-pivavahana. Tamin'ity indray mandeha ity dia fiarahana mankalaza ny Pasika no naverina indray
teo amin'reto vahoakan'Andriamanitra ireto. Efa adino ny zanak'Israely izany, efa tsy tsaroany intsony. Ka rehefa tonga ary ny fanambarana hoe andeha isika ankalaza hiaraka ankalaza ny Paska, dia nampimeny sasany izany. Inona koa izany? Inona koa izany hozy izy ny sasany satria fanompoan-tsampiny nahazatra azy. Efa adinon'ireo taranaka taty aoriana izany fanompoana an'Andriamanitra izany. Ny sasany indray nahatsiaro hoe ny mamany bebe anay ny tantara ohatran'izao. Tantara ono sisa ho an'ny sasany. Dia navery ny mpanjaka Ezekia indray ny fomba fanajana izany fotoana fankalazana ny Paska izany. Fivoriam-be no natao arak'izay efa hitantsika tamin'ny herinandro. Nanasan'ireo zanak'Israely ho tonga tany Jerosalema ny mpanjaka Ezekia. Dia naverina tamin'izy ireo indray ny fomba fanaovana an'izany fotoana masina izany. Rehefa nandeha ny fotoana, nanao fanatitra izy ireo, niara-nisakafo izy ireo, feno vahiny ny tanàna ary inona fa nandray amin'ireo vahiny avy any amin'ny toeran-kafa, nanokatra ny varavarany ireo namana sasany. Mety nanao trano ratsan-kazo ihany koa, natao fefy. Tsy misy tanty manko tamin'izany fotoana izany fa raha amin'izao fotoana izao dia hoe namelatra tanty daholo ny sasany, movatsy ireny lasy lehibe ireny. Tahaka izany nataon'ny reto zanak'Andriamanitra ireto, zanak'Israely reto tamin'izany fotoana izany. Nanao fifaliana izy ireo, niara-ninana, niaraka nanao fanatitra. Tamin'izany fotoana izany dia nitarina herinandro indray ilay fotoam-pifaliana satria nahita fahamasinana sy fifaliana tokoa ny olona tamin'izay fotoana izay. Dia izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa toko 7:20 hoe koa nisy hafaliana be tany Jerosalema fa hatramin'ny andron'ny Solomona zanak' Davida mpanjakan'ny Israely dia tsy mbola nisy tahaka izany tany Jerosalema. Tena fifaliam-be tamin'izany. Ary rehefa natotaly ny vato-trombolà izay nampiasaina sy novonoana natao fanatitra sy nohanina tamin'izany dia natratra 2,000 tao anatin'ny tapa-bolana ary ondry sy osy 7,000 no nampiasaina natao fanatitra sy natao fifaliana tamin'izany fotoana izany. Tiantsika ve ny miara manao fivoriam-be amin'ny mpianakavy ny finoana? Sa ve rehefa miaraka be da be dia ka ohatra ny anao korotana be, ohatra ny be olona be izay tsy mahavita mandeha amin'izany. Fa hitantsika fa nampianarina ny zanak'Andriamanitra sy ireo zanak'Israely fa tsara sy ilaina ny fanovavahana miaraka toy izay nianarantsika tamin'ny herinandro. Ny hafatra izay nampitana tamintsika dia hoe miantso antsika Andriamanitra mba hidera azy amin'ny mpifaliana miaraka amin'ireo mpianakavy ny finoana. Miaraka amin'ny mpianakavy ny finoana. Zava-dehibe izany. Nampianatra antsika izany lesona fa ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fotoam-pivavahana ataontsika miaraka dia ahitantsika fifaliana lehibe ary eo Andriamanitra. Ahatonga antsika hatsapa fifaliana amin'izany hoe fiaraha-mivavaka amin'ny hafa izany. Tsy hoe anaisy Andriamanitra io dia izy mahita ny ato amiko ato fa dia aleo hivavaka rery foana. Fa ampiana Andriamanitra isika mba hahita fifaliana miaraka mivavaka amin'ny hafa. Ary andraisantsika fanapahan-kevitra ny hideran'Andriamanitra ao anatin'ny fiarahana amin'ny hafa sy hanompo an'Andriamanitra miaraka amin'ny mpianakavy ny finoana. Mahafinaritra ny lesinantsika mandraisa fanapahan-kevitra tsara mandrakariva ary tanora namako. Hatreo indray ary ny androany dia mirary soa antsika mba hahita fifaliana foana eo amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Mandra-piaona indray ary. Mianatra eo tongotrao.